Halleloia, halleloia. Miaraba antsika rehetra amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy tonga soa eto amin'ity fandarana mahafinaritra ny anina saza antsika ity. Tena faly manolotra anareo an'ilay satria ny révélation avy amin'ny Jesosy Kristy dia tena manampy antsika eo amin'ny fiainantsika. Ombanao ny Andriamanitra ary ikasika ny fiainanao ny izy amin'ny alalan'ity fandarana manokantsika ity. Androany dia izara amintsika hoe ny sakaizan'i Jesosy Kristy dia tsy miaina ao anatin'ny tsy fahalalana. Ny sakaizan'i Jesosy Kristy dia tsy miaina ao anatin'ny tsy fahalalana. Aza diny fa ity volana ity dia natokana manokana hijerevantsika ny atao hoe fifandraisana akaiky amin'ny Jesosy Kristy mpanjaka. Halleloia. Androany andininy teny fototra dia Jaona 5:10. Milaza toy izao hoe tsy ataoko hoe mpanompo ntsony ianareo fa ny mpanompo tsy mahalala izay ataon'ny tompony, fa efa nataoko hoe sakaiza anareo satria izay rehetra reko tamin'iraiko dia nampahafantariko anareo. Nasain'ny tompony averina indroa mantsy teny ity. Dia mila fantatsika hoe misy fahasamihafana lehibe eo amin'ny atao hoe mpanompo dia eo amin'ny atao hoe sakaiza. Ny mpanompo dia makatoa satria omena baiko. Ny sakaiza kosa mahalala ny fon'ilay tiany, fantany tetikasany, ny fikasany ary ny sitrapony. Tsy namonjy antsika fotsiny mantsy Jesosy Kristy mba hitondra antsika any an-danitra, fa namonjy antsika ihany koa izy mba hananana fifandraisana lalina aminazy. Fifandraisana izay tiany hanehoany amintsika hoe inona ny sitrapony. Maro ny kristianina mantsy mivavaka hoe tompo tahio ny zavatra ataoko. Kanefa ny Andriamanitra kosa manao amintsika hoe fataro aloha izay ataoko dia oka ianao hiara-handeha amiko. Amen. Tsy tian'Andriamanitra fenina amin'ny zanany ny sitrapony. Maro no mihevitra fa sarotra afantarina ny sitrapon'Andriamanitra toy ny hoe manafina an'izany izy. Tsia, tsy izany nefa lazain'ny soratra masina. Jereo tsara ny tenin'ny Amosa 4:7. Fa Jehovah Tompo tsy manao ninina raha tsy ambarany ampaminany ny mpanompony ny zava-miafiny. Andriamanitra zany dia miteny, Andriamanitra manambara, Andriamanitra dia mitarika. Tsy ny fahanginan'Andriamanitra kory ny olana, fa matetika tsika ny be atao loatra ka indraindray tsy mihaino anazy. Hoy Jesosy nefa, ny sakaizako mahalala ny ataoko. Jaona 15:15. Hitanao ilay niteny teo, izay rehetra reko tamin'iraiko dia nampahafantariko anareo. Midika izany fa tiany Jesosy mihitsy hoe hizara amintsika ny fony sy ny sitrapony izy. Ny tena sakaiza marina mantsy dia mahalala ny sitrapon'Andriamanitra, fa tsy hoe akisendrasendra fotsiny nahafantaranao momba an'Andriamanitra. Fantany izany satria miainao anatin'ny fifandraisana akaiky amin'ny Kristy ny atao hoe sakaizan'Andriamanitra. Hitanao, tsy amin'ny fanapa-kevitra lehibe ihany izay ho ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Misy mantsy mieritreritra hoe hikariko ny sitrapon'Andriamanitra rehefa hisafidy asa na hisafidy vady. Zava-dehibe zany. Kanefa mihoatra an'izany tian'Andriamanitra ho tarihana isika isan'andro. Obolana 7:5-9 miteny hoe matoki an' Jehovah ny fonao rehetra, ekeo azy, ekeo izy amin'ny alehanao rehetra dia ho ataony mahitsy ny lalanao. Amen. Hoy ny Baiboly amin'ny lalanao rehetra. Midika izany fa na amin'ny zavatra madinika aza dia tokony hoe hitady ny fitarihan'Andriamanitra tsika. Indraindray mantsy manontany hoe ahoana ny ahafantarantsika marina ny sitrapon'Andriamanitra dia omeko teboka vitsivitsy ianao. Voalohany, ahoana ny ahafantarantsika amin'ny teniny aloha voalohany. Sitrapon'Andriamanitra dia voalohany
dia voasoratra ao anaty baiboly daholo. Salamo 119:105 miteny hoe fanilo ny tongotry ny teninao ary fahazavana ny lalako. Amen. Tsy teny zavatra mifanohatra amin'ny teniny mihitsy ny Andriamanitra. Dia aloha ny ahafantarantsika ny sitrapony voalohany. Ny baiboly zany dia arofanina voalohany amin'ny zavatra rehetrarehetra mihitsy. Faharoa, amin'ny fiombonana isan'andro aminazy. Izany hoe amin'ny fifandraisana akaiky isan'andro aminy. Ary izay moa ny anarantsika amin'ity volana ity. Jesosy mantsy dia izao naka fotoana mihitsy izy imbetsaka niaraka tamin'ny rainy. Luka 5:5. Fa izy kosa nialana kany an-tany foana ka nivavaka. Izany hoe nitokana foana zany Jesosy Kristy nivavaka. Ary misaotra anazy ihany koa moa satria noho ny amin'ity anina sazy ity dia manome courage na foana rentsika foana Andriamanitra andao hiain'ny teny ny avatatra ny sitrapony. Tsy ahalala ny sitrapon'ny olona ray mihitsy ianao raha tsy maka fotoana mihitsy ianao miaraka aminy. Ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy azo amin'ny fomba hoe aingakaingana izany fa hitanao amin'ny fanatrehany izany. Fahatelo, ahoana nahafantaranao sitrapon'Andriamanitra dia amin'ny alalan'ny fanahy masina. Romanina 5:7. Fa izay tarihan'ny fanahin'Andriamanitra no atao hoe zanak'Andriamanitra. Amen. Fanahy masina no mampahafantatra ny marina anao, no mitarika anao, no mampitandrina anao, manome fiadanana na fampitandremanao am-ponao. Mila miaino sy makatoa ny feon'ny fanahy masinantsika. Azafady fahaefatra, amin'ny fiadanan'ny Kristy. Kolosiana 3:7. Ary eo ka napaka am-ponareo ny fiadanan'ny Kristy. Tsy midika akory fa tsisy olana ny sitrapon'Andriamanitra hoe mandeha anao amin'ny fiainanao dia tsisy olana. Tsy hoe tsisy olana ny fiainanao, fa na eo aza ny ady dia misy fiadanana lalina avy amin'Andriamanitra. Amen. 5, amin'izay varavara sokafany izay varavarana akatony. Tahaka amin'ny Paoly, teo Anezia Paoly fa nosakana amin'ny fanahy masina izy. Avy eo Andriamanitra nanokatra ny lalana ho akany Masedonia. Asan'ny apôstôly 2:4-5 zany. Indraindray misy varavarana mihidy dia izay ny valitenin'Andriamanitra ho anao aloha. Indraindray misy varavarana sokafan'Andriamanitra, izay ny valitenin'Andriamanitra ho anao. Manaraka fahaenina, amin'ny torohevitry ny olona matotra ara-panahy. Ambarako matotra ara-panahy. Obolana 1:4 miteny hoe ny famonjena dia ao amin'ny mpanolotsaina maro, ao amin'ny abetsahan'ny mpanolotsaina. Mampiasa mpanompo ny Andriamanitra mba hitarihana antsika. Mampiasa mpanompo maro izay manana fahendrena Andriamanitra. Amen. Ary ny fanontaniana ho amintsika ary dia izao: fa nahoana ny maro ny tsy mahalala ny sitrapon'Andriamanitra? Satria maro no maniry hoe ahalala ny drafitra nefa tsy mahalala n'ilay mpanao rafitra izy. Tia azo valim-bavaka nefa tsy mitady ny fanatrehan'Andriamanitra. Tia azo fitarihana nefa tsy tia hanana fifandraisana lalina aminazy. Andriamanitra ne tsy televizion ka mizara vaovao fotsiny, fa Andriamanitra dia manangana mpianatra. Kristy dia manangana mpianatra. Halleloja. Fantatry ny sakaizan'Andriamanitra ny atao hoe fikasan'Andriamanitra. Jereo i Abrahama, Genesis 12:17. Anafina ny Abrahama vao amin'ny zavatra izay atao, satria sakaizan'Andriamanitra Abrahama. Amen. Jereo koa Mosesy, Exodus 3:30-1:12. Ary Jehovah niresaka tamin'ny Mosesy nifanatrika tahaka ny olona miresaka amin'ny sakaizana. Jereo koa Davida, isaky ny andray fanapa-kevitra Davida dia manontany an'Andriamanitra hoe hiakatra ve aho, hiady ve aho, zao ve ny fotoana?
na dia mpanjaka azy izy feno voninahitra feno fandresena dia mbola nitady ny fitarihan'Andriamanitra trany hatrany. Afaka jerentsika koa Paoly talohany diany rehetra dia nitady ny fitarihan'ny fanahy masina foany Paoly. Tsy ny heviny Paoly no narahany fa ny sitrapon'Andriamanitra. Alleloia. Misakana lehibe indrindra mantsy eo amin'ny fiainantsika tsy ahafantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra dia satria tsika manao ny sitrapontsika. Lioka 2:20-2:1. Aloha ny sitrapon'Andriamanitra zany ny aloha mihoatra noho ny sitrapontsika. Tahaka ny Jesosy ahoana sisy tao amin'ny Lioka 2:20-2:1. Tsy ny sitrapoko aniny natao Tompo fa ninao. Amen. Raha Jesosy Kristy aza nanolotra ny sitrapony tamin'iray maika fa itsika. Matetika Andriamanitra no mampahafantatra bebe kokoa ny sitrapony amin'izay olona vonona ny akatoa. Na dia tsy mifanaraka ny fanirian'ny fonao aza ny zavatra tediavin'Andriamanitra fa dia izao rehefa makatoa ianao mameny sitraponao ho an'Andriamanitra ianao, sitrapon'ny Tompo milohan'ny sitraponao dia ho hitanao zany atao hoe fifandraisa lalina aminazy zany. Amen. Tsy anaram-boninahitra fotsiny atao hoe sakaizan'i Jesosy Kristy ry malala ao amin'ny Tompo, fa antso sy tombosoa lehibe ho anao zany. Satria ny sakaizan'i Jesosy Kristy dia izao mitady ny tavany aloha ny tadiavana an-tanany, maniry ny sitrapony mihoatra noho ny faniriany manokana. Tsy mivavaka hoe Tompo taio ny tedikazako tsy izay fotsiny, fa mivavaka kosa hoe Tompo aseho ihany tedikasanao mba handehanako ao anatin'izay efa nanomananao ho ahy. Amen. Amen. Manao antsoavanao androany. Raha tia halala ny sitrapon'Andriamanitra ianao dia aza mitady fombafomba fotsiny fa mitadiava fifandraisana lalina amin'ny Jesosy Kristy. Manatona azy isan'andro. Vakio ny tenin'Andriamanitra mpanantenana fa hiteny aminao Andriamanitra. Mivavaha alohan'ny andraisanao fanapa-kevitra, na dia fanapa-kevitra faran'izay kely indrindra azy, na ny akanjo ho anaovanao androany azy, na fanapa-kevitra kely indrindra faran'izay kely indrindra. Dia izao mivavaha ianao aloha, enoa ny fitarihan'ny fanahy masina, ary izao ekeo fa Andriamanitra dia izao mampiseho antsika ny lalana tokony hizorantsika tsikelikely. Fa izay miara mandeha amin'Andriamanitra dia tsy ho very lalana velively mandrakizay voninahitra makany amin'ny voninahitra ny lalanao fa tsy kitiara-tsarety. Dia izao satria sakaizan'i Jesosy Kristy ianao dia mahalala ny fony, ary izay mahalala ny fony dia mahalala ihany koa ny sitraky ny fony dia ny sitrapony zany. Tahian'Andriamanitra ianao mino fa raha nahakasika anao zao teny izao dia zarao amin'ny namanao. Hivavaka tsika alohan'ny maranana an'ity fandaharana ity. Raha io makasitraka anao zay ny amin'ny teninao androany, Tompo fantatray fa tena zava-dehibe tokoa ny atao hoe manana fifandraisana aminao. Ampianaro zay Tompo ahafantatra ny sitraponao satria notononao zahay hoe sakaizanao zahay, ary ianao koa Tompo sakaizanay. Tompo tia hafantatra zahay ny sitraponao, tia hafantatra zahay ny planinanao anay, tia hafantatra hoe inona ny tianao atao manaraka Tompo. Tsy ny sitraponao irery ihany fa ny sitraponao alohan'ny zavatra rehetra. Makasitraka anao zay ary Tompo, kasio ny olona tsirairay avy izay maheno an'izao fandaharana izao. Atoy azy ny lalana tokony ho izy Tompo, ho voninahitra irery ihany. Ary tia hita Tompo hoe mandeha voninahitra makany amin'ny voninahitra izay sakaizanao, satria marina foana ny teninao. Amin'ny anara-maheranao Jesosy Kristy nanaovako izany vavaka izany, miaraka amin'ny herin'ny fanahy masina. Amen. Ary eny tokoa fahasoavana sy famindrampony anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao dia toetra lava ao an-tranon'i Jehovah ianao. Ampitiavana be dia be Dr Rina Telesphore ihany
ary rapitso manomboka rapitso a dia pasteur Normand avy any Angleterre no anolotra anao a ny anina sahaza tahin'Andriamanitra ianao.